Trangana fanapozinana ara-tsakafo izay hita tany amin'ny faritry ny Amoron'ny Mania iny a 20 niditra hôpitaly tany Ambositra tany a fa 5 hafa ihany koa ny tao amin'ny commune Ambatomifanogoa distrikana Ambatofinandrahana iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity nitenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny trangana fanapozinana ara-tsakafo hatrany no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto manoloana an'izay resaka trangana fanapozinana ara-tsakafo miely etsiroa sy ilay resabe mahakasika ny menaka izay aparitaka n'olona ao anaty taozerajera Facebook ny amin'ny fampitandremana isan-karazany ny eo amin'izay fanjifana menaka tsy madio zay dia nahitana menaka amina bidon jaune maromaro mo tany Antsiranana tany izay tao anatin'ny sambo Amory tamin'iny herinandro iny ny paritaka tao an-taozerajera ny ahiahin'olona mahakasika ny menaka amina zerikanina mavomavo izay maromaro izay voalaza fa avy amin'ny sambo Amory mihitsoka ao amin'ny Mer de Merode any Ramena distrikany Antsiranana faharoa iny rehefa nataon'ny fanjakana ny fidinana tany an-toerana nahitana ny avy amin'ny APMF ny DRC sy ny faditseranana dia hita fa arivo zerikanina ireo menaka ireo voamarina fa menaka ara-dalàna ireo avy amin'ny ilay sambo izay voalaza teo aloha nalaina avy amin'ny ilay sambo mihitsoka izy ireo mba hanamaivana io sambo io ary natoby ao amin'ny toby miaramila bana ao Ramena ao ihany mbola mitohy ny fitaterana ireo entana ireo ao anatin'ny ilay sambo izay eo ambany fanaraha-masony APMF voamarina fa menaka ara-dalàna izy ireo fa tsy sanatria akory ilay menaka izay malaza be miparitaka erany taozerajera Facebook amin'ilay hoe menaka maloto sanatriany vava arak'izany ara dia aza manahy anareo voaka ny Antsiranana ny amin'ny ireo menaka izay tao anatin'ny io sambo Amory io fa tsy misy atahorana ny amin'izy ireo fa menaka azo hoanina tsara izy ireo ary menaka madio izay azo amidy eny amin'ny tsena rehetra eny fa tsy sanatria akory menaka misy poizina sanatriany vava eo amin'ny resaka fanapozinana ara-tsakafo trondro an-dranomasina izay nampididoza zazalahy iray 12 taona no maty 3 lahy hafa kosa no niditra hôpitaly vokatry ny fanapozinana avy amin'ny fihinanana hazan-dranomasina tao amin'ny commune Ambanivohitry ny Anosiala distrikany Manakara faritra fitovinany iny trondro bontana na botala izay natondro no hohanin'izy ireo marina fa toerana efa nanaovana fanentanana matetika mahakasika ny ICAM ny ao Anosy ary efa nozarana sy nametrahana ireo petadrindrina misy sarina trondro manapoizina ireo hoy ny avy ao amin'ny ministeran'ny Jony sy ny toe-karena manga mbola ao anatin'izay resaka fanapozinana ara-tsakafo zay toy ny ilay fanapozinana ara-tsakafo izay niseho tany Mahajanga tany ankizilahy iray izay 12 taona isan'ireo fianakaviana tratry ny fanapozinana ara-tsakafo noho ny fihinanana mortadelle tao Tsaramandroso ambony tamin'ny fetiny ray teo iny izay manaraka fitsabonana ao amin'ny hôpitaly Saint Jean Paul II nanomboka ny alatsinainy 12 Jona hatramin'izao fotoana izao mbola tsy mahatsiaro tena hatramin'izao ity tovolahy kely ity ny vola nefa ny mandeha ohatran'ny rano ny eo am-pelatanana efa mihatsy maharaka amin'ny fitsabonana manao antsoavy ireo fianakaviana ny amin'ny tokony hijerena ankaiky ity zazalahy kely ity miangavy izy ireo ny amin'ny hanampina sy ny hijerena azy ireo fa tena sahirana sy miasa saina ireo fianakaviana amin'izao fotoana izao manoloana an'izay tsy fahasalamany zanak'izy ireo izay any Ambositra any indray olona iray no voalaza fa namoiny ihany nahitana trangana fanapozinana ara-tsakafo ihany koa tao Ambositra tamin'ny andro ny 13 Jona 2024 iny olona misy 20 no noraisina an-tanana
iray no namoiny ainy araky ny vaovao navoaka ny DRSP amorony mania tamin'iny androny omaly alina iny. Nampina nisan'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay mandray an-tanana nitranga mba hahatsara sy hahatomomba na ny fikarakarana. Andrasana antony fanatiadiana mahakasika ny niaviany ity fanampoizinana ity araky ny voalaza avy any an-toerana trano. Olona miisa 5 hafa ihany koa ny any amin'ny komina Ambato Mifanongoa distrikany Ambato Finandrahana iny no voamarina fa tratrany izay fanampoizinana ara-tsakafo izay hatrany araky ny vaovao izay navoaka ny foibe miparitry ny fahasalamam-bahoaka amorony mania hatrany. Marina fa efa mahazo fitsaboana eo anivon'ny hôpitalim-bahoaka avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao ary maimaim-poana ny fitsaboana azy ireo. Araka izany ara dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo ho an'ireo izay niharam-boina ka maty vokatry n'izay fanampoizinana ara-tsakafo izay hatrany. Enganeo tsara levenina ny maty ary azo misosoka alahelo intsony. Fa ho an'ireo izay manaraka fitsaboana kosa aingane ahazo fahasalamana mba hahafahan'izy ireo miverina amin'ny fiainan'izy ireo andavanandro. Manoloana an'ity resaka fanampoizinana ara-tsakafo ity hatrany mantsy dia maro ireo izay tena mbola tsy resy lahatra ny amin'ny hoe famosaviana no tena nahafaty an'ireo olona izay efa nolazaintsika foana tato ato zay. Satria mantsy manjavozavo ny fahitana, sahirana mitelinkanina sy miteny, mahatsapa faharerahana amin'ny tenda, sarotra no hilazana fa hilaka bevava no nitranga raha ny fomba fijerin'ireo olona sasany izay ao anatin'ny resaka fahasalamana. Io no nolazainy RFI araky ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo olona sasany izay manampahaizana ny eo amin'ny resaka fahasalamana izay. Mazana mitranga amina botulisme ireo sotraretina ireo hoy ny fanazavan'ny rety farany izay avy amin'ny bakteria ao anatin'ny sakafo ratsy tahiry no mahatonga ny aretina ateraky ny poizina mahery vaika. Io bakteria io izay mivoaka hatrany rehefa tapaka ny chaîne de froide raha ny fanazavana azo avy tamin'ny RFI. Tsy hivina fa mbola nalefa any ivelany anaovana fikarohana ny singa tamin'ireo amin'ny sakafo teny Ambohimalaza hahafahana mamantatra izay tena antony nahafaty ireo olona izay efa tafiakatra 2020 amin'izao fotoana izao ary mbola maro ny manaraka fitsaboana amin'izao ankehitriny izao. Engane mba hivoaka ny tena marina ao anatin'ity resaka fanampoizinana ara-tsakafo ity satria mahalaza saina ihany fa toa manerana ny nosy no ahitana an'izay resaka fanampoizinana ara-tsakafo izay hatrany. Izay sy zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.